Alomerabantsika tsirairay avy-indray mitelaka misy fa 13 volana novambra ity. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola meno tombonandro, velona soma tsara ary afaka mandray ny fahasoavana indray amin'izao maraina izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofon'ainan'io dia hivavaka. Ry Tomban'Andriamanitra mbola velom-pisaoranao zahay noho ny amin'ny fitahiana izay arotsaka ao aminay. Misaotra satria miay anay mandrakariva ianao, tsy mba mandainga ianao fa mitatana anay amin'ny lalana marina. Mangataka aminao Tompo mba hiteny manoloana anay fa voniko iainanao izay amin'izao maraina izao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe antoka ho an'ny tontolo feno fahotana. Alaina amin'ny Matteo 4:7-7 manao hoe raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapokany no atao fa ny anao. Amen. Toy ny gaga Kristy raha niteny tamin'izy ireo hoe hay tsy mahazaka ny miara tory amiko na dia ory iray ihany azy ianareo. Nifoy izy ireo ary nijery ny tompony tamin'ny alahelo. Hoy izy hoe miareta sy mivavaha ianareo mba tsy ahafahanareo amin'ny fakapanahy. Hozy izy Kristy. Dia nandeha fanondroana i Kristy ary nanao vavaka tena mafana tokoa hoe raiko, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroako dia aoka ny sitraponao no atao. Tambesatra tamin'ny fanahany ny fanaintainana izay nila tsy ho zaka ary ihany koa ny haizina ary niriny fantatra ny fanetrehan'ny namana sy andre ilay teny izay tondra fanamaivana sy androaka ny haizina nila nafitra anazy. Hoy izy manao hoe ary noho ny tonga izy dia nahita azy ireo matory indray fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitan'izay havaliny azy. Hitan'izy ireo nisoritra teny amin'ny endriny ny atsembohana toy ny rà ka votonala ela ireo mpianatra ireo. Dia nandeha indray Kristy ary nivavaka mba hanesorana aminy an'io kapoaka io raha azo atao. Nameno ny fanahany ny tahotra mahery vaika fandrao tafisaraka amin'Andriamanitra izy vokatry ny fahotana. Nilaza tamin'ny Satana fa raha ho tonga solon-tena sy antoka ho an'ny tontolo izay feno fahotana izy dia tsy ho tafaray amin'Andriamanitra intsony. Intelo no nisandratan'ny vavaka nanao hoe raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity. Dia avy eo narahany teny hoe nefa aoka tsy ny sitrapokany no atao fa ny anao. Moa ve nisoronana ataon'i Kristy izay efa voatendry talohany nanorenana an'izao tontolo izao ary naseho ara-tandindrona teo amin'ny fanatitra rehetra natolotra hatramin'ny nandikany Adama ny lalan'ny hafoy. Moa ve izay niriny anjely fantatra ho dinihina sy ho takarina havela noho ny farany ka tonga ny Satana sy ireo tafiny mpihemotra ary ny fikambanany ratsy omena ny fanjesena. Endre manao ahoana ny haben'ny fahorian'i Kristy amin'ny mahasanak'olona azy mba hanavotany sy hamonjeny iza sy anao tiany andovan'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny fitafiany ny maha olona dia nandalo fotoan-tsarotra tokoa izy, nandalo fahatahorana indrindra ny fisarahana amin'Andriamanitra dia zavatra tena mavesatra taminy. Ankehitriny isika dia afaka mifandray amin'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy izay maty ny solofonantsika. Dia indray izy io tsy tsapantsika hoe tena zava-dehibe tokoa dia aoka ho raisintsika mahazava-dehibe azy, raisintsika ambony lavitra noho ny fahitana ny manam-pahefanany tany ny fananana relation amin'ilay Andriamanitra bahary ny lanitra sy ny tany. Aoka raiso zava-tsoa lehibe ho anao izao maraina izao ny fandraisana ny ten'Andriamanitra satria izany dia hery manosika antsika hahatsara ny ho avintsika sy hahatonga antsika vonona tokoa ny hafavian'ny Tompo tsy ho elany amin'ny rahony lanitra. Dia mba ao aminao tokoa izany teny izany, aoka antsika
tsy atory tokoa na hovariana tahaka an'ireo mpianatry Kristy rehefa nasaina hiaro-tory fa iombona manjakariva ho vonona na amin'ny fotoana rehetra izay mety hanaovana an'izany. Amen. Vavaka isika, misaotra anao zay rehony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra ihany koa ny amin'ny fitiavana lehibe izay nomenao anay. Tsy takatry ny sainay izany ary na ny teny entina maritana azy aza tsy misy. Fa ny herinao tokoa anie no herinay. Entinay mamakivaky ny sisa iainanay dia aoka vavolombelonao ho fitaovana entina hitoriana ny filazantsara eny amin'ny hafa izahay ary aoka ny fiainanay ihany koa ho feno fankasitrahana anao. Anaran'i Jesosy. Amen.